tena zay verseny tena zava-misy. Za raha tena gaga mihitsy fa nahino hoe maty izy. Na izaho koa raha tena tsy afeniko ase fa tena mbola valakitraka mihitsy. Fa hoana? Rasolo misy zavatra seho koa se. Tiny tena mbola manahirana ny saiko hatramin'izao. Sorotry Simon io. Papolely vaika madama. Nananakory nanakory nandeha nanaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itety kampisaraka ndra hino raha handalo zavogno am fiaragna aminao na umorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika koa mifampato. Efa mba hitanao ve zany bandy maharevo amin'ny miaro volo zany? Efa nresahany taminao anga. Ianao zao nresahako. Eny efa ohatrany kobokoboko lavidavitra ihany fa somary folofolo. Tsy hitako mihitsy ny izy anaovana an'iny zaza iny. Efa lehibe ny ankizy madama, tsy ho rano raha hanambady. Ko raha tsy kilalao izy tiako. Miaro volo reny ve dia mba matotra? Rehefa teza dia izay no fiarahamonina eny ve izy tsy mba ho folaka ihany? Mbola tsy tanjona aloha zany zao. Nareo hoe tsy te hitaiza zafy kely. Aza manany ihany hoa. Ka na ianao io aza ve rehefa tonga ny fotoana tsy mba eritseritra ihany. Ny amin'ino? Ny amin'ny maha-olombelona tsy loza ny fakam-panahy. Tsy tsako anie izay olana amin'izany madame. Za mampiomehy hoa. Za velangano afaka ohatran'io dia iboka sy ametrakelanelana eo amin'ny fiarahamonina. Eo indray ianao
Eritetsana iny madama raha isana dia tsy mitombona azy. Mandrozy petrapetray. Merci. Aresy tolotra. Efa lasa izy. Hadre. Ataoko faizanena nafatra anakana andeha ty. Za mihitsy ny resaka aminao fa resaka tsy tianao eny ary nanonantsoko anao mangingina ty. Fa hoana ke? Niona tamin'ity ka. Ha? Ka tsy enzana avazay vao tena ho vita tanteraka ny tokantranonay mivady. Tsy nanaiky mifampiresana mihitsy zany izy. Vao maika apira noho ny eritreretiko ary noho ny tranga tany. Ianao zany ohatra mampitahotra be nakay. Za zao raha metsiny anao dia ohatrany hoe zany raha tsy saina nefa nataonao kosa raha nga tena tsy mety ah. Tsy hitako mihitsy hanafenanao ny marina aminahy. Fa ina ary zavatra nafianako anao eo? Fa tia kabe voky io. Zao na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy higadra ilay vadinay. Toriny ty ka? Ka za ny tereniko. Tsy afa manoatra. Satria maninona? Ka nampisafidianiny ako. Ny any mampidika izy ana ohatrany io fitsinjovako ny tokantranoko e. Fa ny anazy adalàna. Tena tsy mety mihitsy aloha zany. Tena loatsika mijery hevitra hafa mihitsy. Dia mieritreritra ny anao inona ianao? Iresaka amin'ity ka? Efa tara loatra zany e. Vao maika hamparomotra ny tika ny fiarovana ho an'ny tolotra. Dia hoana zany ny aminareo? Niezaka manda mitsaina sao dia ho lasa dalam-pitoerana eto. Nga heverinao moramora hoe mananjanaka any ambadika any ny vadiko e. Dia karakory zany ilazantsika an'izany amin'ny tolotra? Tsy haiko. Efa zay aloha zava-misy dia tsy haiko hoe inona atao. Allô, maître. Aiza hoaitsika amin'ilay resaka izy zao? Voasaika hiantso anao mihitsy aho zao. Ah, efa mivoaka ilay résultat. Après-midi. Ambroka anao zao. Za zao somary mbola misy course kely ataoko fa tena mety atandro mihitsy vao tafiaka trano. Zany ve? Fa mifampiantso eo ihany. Sady aniko ve moa no resahana an'izany. Eny ary. Ok. Maraina be ihany. Fa tsy tokony mahafantatra ve zany? Koa mbola tsy tonga ihany izy hatramin'izao. Tsy haiko aloha na ho avy ilay na tsy ho avy. Fa za aloha ny eto dia afaka misoloterana anazy. Fa
fa misy zavatra tsy aiky antaniko anao marina. Naky sao dia mba mahasoa amin'ny banty zany. Tsisy hevitra mba azo hofaina fi atao aminareo. Ka hitanao sahirana be afa tsy mifanojo mihitsy ny fotoananay. Ary ianao a Za manino. nga tsy ampy ny fotoana ionana any velany any sa hoe mitady prolongation. Raha ny tiako raha ve tsy hitondra zany hatramy mihitsy fa zany hoe mbola tsy mety aloha zany amin'izao. Sady any amin'le ry tena tsy coince mihitsy aloha raha ny amin'izao a. Ny any aminy aloha tsy haiko sady izy koa mbola tsy niresaka tamiko. Eny Sady initiative-ako rero. Rehefa manaiky ary ianao izay vao ho proposeko aminy. le fangatanao aloha azo eritreretina ihany fa ahoana? tia société kely na dia vovoatavo azy fa misy lalàna mifehy ato sao dia mantsy ifangaro eo ny rano sy ny menaka ka ahitan-doza. Manina raha to dia tsoriny e. Ahoana re zany zao are raha azo atao antoka aloha ianao a mandritra ny fotoana tsy avy tany le rian'ny asany dia azotsika eritreretana izay. Ia oy Manahirana be mihitsy miresaka aminao. Dia ahoana kina indry? Arak'ilay resaka efa nataoko tamin'ny madame iny ihany, vita ilay soutenance. Hey, arabaina kindry zany a. Merci beaucoup. Fety be zany zao any aminareo. Ka izay indrindra no saika mba angatahako permission kely amin'ny madame raha mba mety. Marina ihany zany ilay nieritreretiko. Fa tsy araky ny eritreretinao ka. Ilay izy zany fikasana fa tsy tanteraka. Tsy azoko. Hitan'ny madama fimbonam-bavaka ny eritreretinay dia noho ny fahateren'ny fotoana nefa dia tsy maintsy natao andavanandro ilay izy. Zany ve aky? Ie. Ny ankizy rehetra zao efa samy nanao izay napety azy tany an-trano daholo dia ny anahy io mba rarotiko kely. Aiza kosa aky dia tsy hisy arôsazy a. Madama kosa e. Aiza ary ny ento manana amin'izany. Afaka karakaraintsika ane raha mety ndry. Ampiarahana amin'ilay fankalazana amin'ny 10 taona. Ay, madama koa tia manao izay mahamenatra. Tsy problème aky izany a. Mba misy koa ane fotoana ilana voly fa tsy dia asa foana e. Dia ahoana izany? Aleo a, fa alamintsika miadana amin'izay. Fa mifandamina aloha ndry sy miora amin'ilay permission andry. Merci beaucoup madame. Sarika, Ahoana tompoko? azafady ane. Tiky mba omeo amiora fa misy problème ilay ordinateur ampiasainao. Ok. Merci. Tsy azoko mihitsy. Tena leo an'ity fanenjehana lavy ty ara fidy. Ka tsy zany no fanarahana. Za ary le fanahiko. Tadidiny sy aveloha ny resantsika farany. Ka za koa anareny mba very-hevitra. Amin'iny? Za koa raha mba nieritreritra hoe very tao ambadiky ny famonina Simon io. Ohatra.
ay zarynareo zany. Tena marina tena tokony dirana lalilala kokoa fa mitodorana io zavatra io. Nareo rangah malemoloha tsisy azon-damosina androany hafa ny zavatra teneninareo, rapitso hafa ny zavatra voaka ny vavanareo. Zany ny olona iraha miasa. Ka zay tsy afaka manameloko olona ny tena marina raha fidy. Tena tsy eritreretiko hoe ny filazana fa hoe maty sy moa. Ka zany ary zao mbola olana be ny hoe maty izy dia za eo tsy hampandrenesina. Dikan'izany misy mikimaky aho. Fa manana profy manamarina an'izany ve nareo? Kaly mise everiny sy mipetrapotsy moa io. Tsy haiko zay tena resakareo fa mandinika an'se tsapako hoe mbola ao le sentiment. Ka Vero nge iny tadidio tsara fa problème ny elanse tao dia hiditra problème vaovao indray se raha mbola manantena azy. nao ty tena mampimena mihitsy raha fidy. Ka marina ny lazaiko ary mandinika ny fivoaran'le boakely nasolony anse ao dia lasa tany am'seny saiko. I zany? Ao izy ao amin'le profil hitiavany azy mihitsy. Ahoana moa zany tonga dia tireninao fa hoe miaraka zareo? Aingana dia aingana amin'ny fitsokan'ny rivotra. Raha fidy very tsy mahavita manahy vary mason'olona zany. Ka mibirao rehefa iraisanako. Ary io bandy io mahazo avaram-patana tsy mboatra mipiasa rehetra. Na izaza tsy mbola mahalala akory ny tena karaman'le zalahy io. Ary tena vaovao amiko koa za zavatra lazainao zany ka. Azoko ampiona nareo raha ilain'se zany. Ka tsy important zany. Fa hafa raha ise mihitsy manokatra ny sain'le zalahy io momba ny tantarany iny madama iny. Raha fidy very afaka manao zay fiainana any tsisy dirako. Fa raha momba Simon dia mpinamantsika. So dia mba mampiresaka fotsiny koa ary ndry ity. Zany ny teny amin'ny madama teoko. Ka ny mahagaga an'ahy ngeky izy efa tsy nieritreritra nanao ny fankalazana intsony vao hoe maty ny vadiny. Tsy haiko aloha e. Fa andry loha tsara chance. Ie fa falisahirana ihany eky za. Fa ahoana ky? Amin'le namako zareo tokony ho invitena. Inona ky moa zany no manahirana? Efa madama zao no manome toky akiko. Sady ndry hoe tsy te hiara-ndia amin'ny tsiry. Inona? Sara fidy. Aza mampime. Za indray no nanaovandry sinema eo. Sendra tokony hoe monsieur Rafidy sy madame Vero any asantsika manokatra lanona. Mitapitapesa hoe fa misy maheno eo zany. Mandroso tompoko. Bonjour. Bonjour. Ahoana kay azafady? Sika mitady amin'ny madame Vero. Mitohy izy azafady? Eny tompoko ao izy. Iza moa? Maître fotsiny hoe dia fantany ka. Ay. Andraso fa ilazako izy. Mazaho toerana azafady? Miandry vetivety a? Saotra. Tokony efa tierina maro anie reto dossier reto fa tsika variana be. Eo e. Le complément na touché amin'ny banque reny. Ny sasany le efa vita ka. Gamaka be. So dia adinao ko. Fa ohatra ndraitraka be ianao zany. Ie,
misy zavatra manahira-tsaina mihitsy fa tsy problema to ampiasana ka. Dia afaka resana aminakay. Ialahy fiamoana fiainana resaka momba vadiko. Zavatra efa lasa izany dia mbola misy mamofota mandry any. Raha misy azanam-piana dia resao foana. Tsisy idio alahy ka fa rehefa eto akaiky fotsiny ialahy dia maivana ny ady-tsaiko. Raha tsy sarika tsy tsaroko mihitsy ary ilay événement ato ampiasana. Événement inona koa izany? Le célébration en 10e anniversaire ny orinasako. Resaka atao tamin'ny heritaona fa tsy tanteraka fa nisy ny sampony iny moa. Dia fa daholo ny activité tokony atao amin'izany. Eto am-pandaminana azy mihitsy aho. Fa saika atambatra amin'ny arozazany sarika. Ay ve misy an'izany koa? Fa samy manana ny toe-tsainy ny olona. Fa za tsy mieritreritra fa-tsy ny hoe hamany olona ny tsirairay. Na fahasahirana izany na inona. Dia tandremo aso dia ny olona nanao indray dinonao eo. Izany kosa mba anjara an'lahy e. Oay, ay mbola miresaka nareo. Fa ahoana ky? Efa tonga ao maître. Ay, ataovy mandroso ary izy. Ay, okey ary. Lora aloha dia tia mandraotra ka mbola andray olona. Okey, dia aza mijanona elany a. Fa manino? Za kosa aveo avelan'lahy reo. Afa-tsy ela any? Okey. Dia ahoana? Efa nieritreritra tsara. Ka inona tsoa ny azoko atao io? Tsisy miforce anao ny akeo, malalaka tsara safidinao. Ka efa mazava be ny tianao ataoko. Samy miaron-drambo izany. Bon, efa mazava izany. Lastika tsisy retour en arrière. Fa zao aloha. Zao pression ataonao aminazy ao mahatonga na milefitra ohatran'io. Fa tsy sitrapoko velively zao. Anao io moa zany mbola magnantegna vadinao igny io. Ny fafambarakako eo anivon'ny fiarahamonina tena tsy mba eritreretinao mihitsy. Kipoko ty zany aminao vato, hein? Vato ka tsy tombo. Dia za zany tsy afabaraka amin'ny fiarahamonina, tsy zay? Zao mila mitovy tandem atsika roa. Za ve nitovy tandem aminao? Sanatry. Tokantranonao zany mbola afaka tsanga. Amin'ny fomba ahoana? Maty vazaha, misolo vazaha. Lasa mamba, misosoka amin'ny voay. Kopy anao e. Fa so heverinao fa kilalao ary izy ty. Fa ino moa zany problème anao Iray asa aminahy? Iray asa amin'ino tsika? Nenao carte rouge. Nena tiro au but. Inona ny tianao lazaina amin'izany? Tsy azoko mihitsy anie izany. Samy mila coach vaovao atsika roa. Zany mbola ampianarina anao? Kiraha tsy vehivavy tsy saina ako. Aza atao aminahy vavabenao amin'ny terrain-ko anao zao e. Eno ataovy daholo tsisy rarahiko azy zany. Tsika tsy mila blabla.
efa tiany plan atao iny ty signature ilay kataonao dia za mamenao banka Iriela ahoana mama efa ty ambanina zahay e ay vendry ato e efa ahoana mipetraha aloha ndry tsy ahafeniko andry fa tena ena masoko amin'ny orany nanekeko an'ireny resaka reo reny asa soa re zany mama tsy anenenantsika miantra olona dia efa fantatrindry zany ny ao an-tsaiko fa dia indry mahalala an'izay tokony ataondry tsisy atahoran'ny mama ny amin'izany zao izy mantsy mihevitra fa hoe ho fahanana sotolorina fotsiny ato a miaina ny ve zava-misy eo olona mahay misadapta tsara re tika mama na tsy teny an'izany azy ianao tonga dia fantany ny tokony ataony iza ny mahita olona soavazy ireny ny raha monina ko andray mba olona mivavaka ihany ve ianao dia traitenao ohatr'izany izy mba tsy aty fitiavany aho aleo azava tsara dia ny aty am-pendohana eny re a fa roviana hony izy zany mieritrehitra hoe ho avy androaniko izy aza nefa saika hiaraka aminay sy ny ora ilay omaliny inona andray ka zany kosa neny no antony erana tamin'ny mama meloha e dia asovy sasany tsara ny atodohony alohan'ny andinganana ny tokoana baravarako ok dia inona koa tonga dia lasao ana daholo fa afarako tsara mihitsy izy ka tsy ho voalaza eto daholo zany fa tsy maintsy miteny ary rehefa tsy manaraka ny lamin'ny mapetrako ato eny e efa zava-dehibe aloha mifanekeny mama hipetrahany aty amintsika dia misaotra betsaka mamy za fa ndry koa aza misika aloha raha tsy tafavoaka ny ala zay indray ely izy zany ry maître lamina tsara zao hitanao zaoko atao izay mahampety azy ary naninona tsy niantso raovy efa hitako dia mbola dia an-taniko dia hiantso indray ako mazotoerana re ie dia inona vaovaoko hatrany tsy misy zay re madame vero amin'ilay sary moa dia hoe asiana fitsikiana kosa aloha ny fiainana e na dia manahirana azy manahirana aloha e mifanena tamin'ny rafidy azy zao dia hoe misy olana eo aminareo zany ve tena marina vao ny kipo ny mason'ilay rangaha dia niova daholo ny zavatra rehetra za aloha efa miezaka isan'andro manakatra izay prinsipany fa sarotra be ny communication na hoe veloha mifampiresaka tsara aty amiko aloha tsisy problème
fa tsy haiko izay resany ihany. Ny fahitako azy aloha dia mila reglena aingana ny disadisa misy aminareo. Zay no antony atondihako eto. Tena marina mety hitera doso zany. Fa ahoana maître? Za aloha dia tsy mba mahay metsara velatsy. Fa na ianao na irafidy samy namako ka tsy tiako hifamotika. Tena mahalasa saina azy ny teninao zany. Ty zao no manahirana ny saiko. Zavatra ty. Safana. Tsy haiko hoe reo avy amin'izy zao iny. Tsy miraika akory ianao dia kely aza. Ka ny zavatra rehetra ny maître afaka foroniny. Aiza ny impossible an'io? Zay mihitsy zao no tsy azoko. Dia inona zany no tiany atao? Ny anagadrana? Dia tadiavina ho giazana ho anazy samy rery zany ny orinasa izay nikelezan'ny vadiko aina fatratra nandritra fotoana maro. Hatramin'izao ary mbola mizany question hoe iza ny namono azy? Za koa ane manakolazaina betsaka ny raha mombany aminy. Fa miny mikipy ho tombotsoan'ny orinasa. Misy afenina aminao ve? Na ny afetseny tamin'ny nanangana ny vadiko an'io orinasa io ary ve dia tsy mampalahelo anahy? Tsy nisy volan-draha fidy tao na dia ariary aza. Fantatro zany. Et alors? Raha tsy saina efa mividiko daholo izay parakeliny tao dia samy nana ny lalany. Fa ny fitsojovako ny fifandraisan'izy Simon dia izao. Tena manany any anao sao ahoana mihitsy. Tena resaka sure zany za koa ary ny mbagagy. Ka ny zavatra mahagaga anahy kely izy dia izao. Taiza zany lisana ny miona. Na tsy mivao maraina tao an-tranonareo zany. Nefa lisy tao amin'ny tanàna ohatrany tsy hisy kôzikôzy an'izany mihitsy. Zay ny tena mahavariana anahy eo. C'est normal be zany. Haino hoe nareo tsy lamina mihitsy. Tena grave lesy zany le. Na ny vady lariny ely ty mbola lasa saina be mihitsy. Tsy hainy zay atao. Tsy afa manoatra izy. Fa tsy afa manoatra hoana moa ty. Ka tratra ny tery vay manta fotsiny izy. Io zaza tsy hita fototra tsy hay hoe izay fahamarinana io. Io foana mampifamaly anay mitsamina ao an-tanàna. Fa za aloha sura fa Sara aloha tsy maintsy arany tenany ihany. Normal be zany. Zay nge wale teneniko an'la hoe tena kombrazin'izy roa vavy nga io sura amin'izany mihitsy Zany aloha ihany fa mandeha fotoana. Inona ny tokony ataontsika aloha? Any amin'arangary zany ny solution farany amin'io. Fa aminaka ahoana koa ty? Zao. Ataony laha fotsiny izay ambaviny fony dia milamina. Anala baraka anakany laha zany ty. Tsy manala baraka an'lahy zany arangary. Za ve dia andatsaka an'lahy zany. Fa izay ampemitra an'ilay décision fotsiny ny tanjotsika. Tsy mety mihitsy aloha zany. Efa mba niaro anareo efa nanao izay azoko natao eny hatramin'izay. Fa mindray mitoraka ty kosa tsy hanao sorona ny tenaoko zany mihitsy. Tena miala tsiny zoky. Tsapako tsara dia azoko koa ny zavatra mahazo an'lahy. Hitako tena problème anareo ny tsy mba mi-assumer ny responsabilité anareo mihitsy anareo. Fa ohatrany hoe mandeha ho azy zany fiainanareo any.
raha niraraka tany lesy zany efa tsisy fikatsony fa ny tokony atao zao no mila hiverina hoe ahoana. Ny tokony atao manao carte sur table nareo telo. Amin'iza ty? Lasa raty ka dia laha tsy miteny ninina mihitsy fa manaiky sy décision roro io. Dia ela zany mba manelanelana anay fa problème lamy zany tsy mety mihitsy raha tsy hoe misy anakahy. raha ny fona sy andadilady amin'ny saralo izy io dia tsy mampaninana mihitsy fa tika voto anety iny voto iny risany lafoana izy dia tao zay maharesy lahatra anazy dia eo tsika mety an'lizy zay aloha fa zaho koa andefa mbola maika amonjasa zao zany firala. Bonjour, dia nalama tsara aloha mama zay vao nety le izy. Ay dia andao ndraika ako. Fa tsy andao dokotera tonga tsika? Aha, tsika efa parefa andaoka. Tsy mety izy zany a. Na dia mifampiatra noho ny andritato fotsiny raha ve dia andeha tsy miteny. Saika kapiresaka tsara nareo. Raha sitrapony dokotera marao tsy teraka sa vao hiala akato. Farafaratsy ndrima miteny hoe petraka any aminay. Zany anga fa leo be mihiboka akato sady programmako mbola maro be. Ka naman'ny olona mandeha mitsoaka ihany eny ndrira mandeha tsy milaza e. Aleo aky atsona ihany izy zay tsika vao mandeha. Ino me zany ka ny problème manao dokotera? Ametrahana afitra foana izy dia vita. Tsy izy ihany ka fa na i mama koa ary tsy maintsy mila fanazavanany amin'izany izy. Mama fara mety efa nagneky eo sa karakory? Mila miova mihitsy londry. Iova karakory koa za efa karatika. Hitandry na io fitenin-dry sy ny comportement-ndry rehetra mila miova daholo manomboka eto satria hiara iana amin'ny olon-dehibe tsika dia indry ihany fa manahirana. Sao dia mbola tokony andao fa trano koa. Aiza koa kia? Zany anga tsy problème amina raha milamina tsara condition. Na anka tsisy an'izany. Ny fiarahamonina antsika fotsiny mila arindra tsara dia zay. Efa mazava anga zany dia andao. Dia atao an'ity tranon'olona ity? Tsy problème zany fa apetraka eo foana la clé andao. Tia numéro sy. Tena misora betsaka dokotera. Tsy maninona ka raha mbola misy zavatra ilainao dia tongava ihany fa eto foana e. Mikery. Zay ho misaotra anao. Ya mazotoa ary. Merci. Mbola anaraka ranao anay. Efa miteny efa tsisy hevitra tsony. Dia hoana izany io tokantranotsika.
ahoana amin'ny ahoana fa zarazarainy dia manandraikitra tsy maintsy efainy avy azo atao an'izany monena odry fa eritreretinao fa inona no teneko ianao zany dia tsy mba malailona mihitsy ny enatr'olo leo maniova fiarahamonina zao mampiasa ny saiko fa raha ianao voalazanao tsy mampalailo anahy mihitsy tsisy olona tsy diso zany sara zay to fo mpamosavy zany foana ny excuse-nao amiko zany foana everina fa ohatrana daholo manko ny vehivavy a dia ianao zany ve dia mihino an'izay tenen'ny sipiny rehetrarehetra asa raha ny fotoana laniko a sy ny vola laniko tamin'izay mba fanampiana kely nataoko tamin'iny dia gatra ve zany mba setrina ampolisan'izay mbola manao izay ampisara-bazana ny tokantranontsika koa ianao ty tena miteniteny foana mihitsy tadio tsara izay teniko izay fa ino foa ianao vao manaiky anazy eo andevoziny antsika fa averiko aminao impiry han tsisy raharahiako izay aferanareo roa antsono ah tsisy hidirako zany Maman, donc ça y est. Ay, mandroso. Bonjour maman. Ay, manahoana ry? Ça va. Fa tsy dia kody nialagna takany. Na izany aza. Mila raha maso ihany ny fahasalamana. Za koa ne mila mihetsiketsika e. Leo beza le mandambaka be ambony fandragnaka. Alalo le takanjo tonga dia après ko. Ino? Mba mifampiresaka aloha ve na risy dokotera? Iafa milamina raha jiaby. Dia ahoana? Mbola manaraka traitement? Saigna foana mila lamina fa zany tsy magnino e. Tsy haiko aloha asa raha mba nolazainy ry elandriny afatro. Ia efa mazava jiaby condition. Hitandry ny fiainanay manko aty tsotra to mba mirehare zany. Na maromaro volagno itety kampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na omorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo
atao karaha Afera Maty tsisy tohiny tsisy tohiny